Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemarahaba-tsika rehefa malalatra ity sabotsy 7 volana martsa ity. Ny ato anatin'ny fandaran'ny mofinainantsika dia ny timoty voalohany, toko voalohany, 9 ka hatramin'ny 1:30. Dia misy diso printy ity tobiatanantsika ity satria fantatsika fa ny timoty toko voalohany dia tsy misy 9 ka hatramin'ny 1:30 fa mijanona amin'ny 20. Fa asika antoka nifandiso tamin'ny nifandiso tamin'ilay mofinaina tamin'ny 9 volana martsa, ilay koritianina voalohany toko voalohany 9 ka hatramin'ny 1:30. Io ihany lasa niverina zany ilay toko sy ilay 9. Io zany dia antsika aka-an-tsotra masina hafa mba ho zara ho mofinaina ho an'io ry havako. Tazomitsika ihany ny timoty voalohany toko voalohany fa 9 ka hatramin'ny 9 no ampahirezana anao ry havako. Timoty voalohany toko voalohany 9 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny lalan'i Jesosy. Misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka nitendreny ho amin'ny fanompona. Dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famondram-po satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga taty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho no lohany. Kanefa izao no nanondrana fo tamiko dia mba asehon'i Jesosy Kristy eto amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho azy ino azy ahazona fiainana mandrakizay. Ilay maso no manao ansinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly miresaka amin'ny Timoty zanany no ho asehony ity taratasy mahazatra antsika amin'ny Timoty voalohany ity. Paoly izay nanana zanaka ara-panahy akaiky azy, nanana mpiara-miasa betsaka Paoly fa akaiky azy kokoa ary no zanany mihitsy Timoty sy Titosy. Ary dia mazava ho azy taratasy pastoraly izy ity, taratasy nosoratana manokana ho an'olona anankiray. Taratasy manokana nosoratana ho an'olona anankiray, zany hoe taratasy nosoratana ho an'ny Timoty. Hany ka misy zavatra karazan-drazana tsy ambaratelo, misy lafin-javatra karazan-drazana tsy dindinika manokana ny tena marimarina kokoa. Ary dia mazava anankiray amin'ireny dindinika manokana ireny no asehon'i Paoly amin'ny Timoty eto. Ny voalohany dia ny fanehoan'i Paoly fa izy dia lohan'ny mpanota. Tsy de tena fandre loatra zany tsy eo anatin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatiana, ho an'ny Koritiana, ho an'ny Efesiana, fa eto kosa Paoly de tena mampahery an'i Timoty hoe lehibe ny famondram-pon'Andriamanitra. Te haneho amin'ny zanany Paoly fa lehibe io famondram-pon'Andriamanitra io. Ka na dia ny lohan'ny mpanota tahaka azy ara, dia izao no vonjen'Andriamanitra. Tiany Paoly hazava tsara ao anatin'ity zanany ity fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra izay tia ny mpanota. Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena. Ary zay na ny antony nanarahany an'i Jesosy ety ambonin'ny tany satria tia ny olombelona izy. Tia ny olombelona Andriamanitra ka nahary olombelona, fa tia ny olombelona Andriamanitra ka namonjy azy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny lalan'i Jesosy zanany. Zay tiany Paoly ho takatry Timoty zany eto tsy ny hoe mahampanota ny Paoly loatra, tsy ny mahaloa ny mpanota ny Paoly loatra, fa ny tiany Paoly ho takatry Timoty ary tiany Paoly ho takatry tsika dia izao: na iza isika manana anjara ao amin'i Jesosy. Na iza na inona hotantsika dia manana anjara ao amin'i Jesosy isika satria mpamela heloka izy. Ny zava-dehibe dia tsy ny habeny hotantsika tsy akory,
satria tsika mantsy rehefa mijery lo anankiray na mijery ny tenantsika manokana na mijery ny manodidina atsika na mijery ny otany firenena na mijery ny otany zao tontolo zao dia mety ho kivy. Fa eto Paoly de manazava fa tsy ny halehibe ny otan'ny olona akory ny zava-dehibe fa ny fiovany sy ny fibebahany. Tsy ny haben'ny otantsika akory ny olana amin'Andriamanitra satria amin'Andriamanitra tsy misy otabe sy otakely loatra marina fa misy azo hitarafana ny zanany any amin'ny fandanjahantsika olombelona. Fa amin'Andriamanitra de zao rehefa mpanota de mpanota. No zany tsy ny halehiben'ny ota akory tsika akory ny zava-dehibe fa ny lalana itodiatsika ao aorian'ny fibebahana. Mitodika makaiza isika, aiza ny toerana misy antsika aorian'ny fibebahantsika na ny marimarina kokoa. Aiza ny toerana misy antsika rehefa mibebaka isika, mitodika makany amin'iza ny fiainantsika. Fa rehefa mitodika makany amin' Jesosy isika, mitodika any amin'Andriamanitra isika, miaiky ny fahotantsika isika ka mitodika amin'Andriamanitra de tsy ny halehiben'ny otantsika ny zava-dehibe fa efa ny fafan'Andriamanitra zany. Lehibe ny azo fijalian'i Kristy. Ny rany Kristy dia afaka manadio ny otan'ny olona rehetra na ota inona io na ota inona eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga an'i Paoly mitsolo vavolombelona mijano eto manao hoe zao anaka torio evanjelisitra ianao, torio amin'izao tontolo zao, torio amin'ny fiangonana fa famindrampo Andriamanitra. Ka na de zay heverinao, zay heverinao olombelona mifanonjo aminao fampanota de ambarao aminy fa tia azy sy mamela helok'Andriamanitra. Rehavako tena fampahirezana ho antsika mihitsy zany tenin'ny Paoly ho an'ny Timoty zanany zany amin'izao faran'ny herinandro zao, zay efa mahatrotratrotraka atsika tamin'ny asa tamin'ny herinandro ty. Nazahoantsika indraindray avizanana, ara-tsaina, ara-batana, nazahoantsika kizitina tena anelanelan'ny fotoana teny, nazahoantsika lafin-javatra maro samihafa tena anelanelan'ny fotoana teny de izao tsarovy fa tia atsika Andriamanitra, tsarovy fa mamela heloka atsika Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa zay asehon'ny Paoly eto amin'ny tediny tsotra masina ety dia hoy izy manao hoe Jesosy Kristy tompo koa dia natao fianarana ho an'izay mino azy. Paoly zany eto de tia hanantotrantitra amitsika fa Jesosy ange mamindra fo e, Jesosy ange mamela heloka e. Fa izao Jesosy mpamonjy saingy Jesosy koa nametraka fianarana ho atsika, nametraka fianarana ho atsika amin'ny lafin'ny famindrampo. Move manana ny famindrampon'ny tompo isika, move miaina ny famindrampon'ny tompo isika, move amin'ny fifaneraserantsika amin'ny mpiarabelona amitsika mianatra amin'ny tompo isika. Ary amin'ny fanerasera amin'ny mpiarabelona amitsika isika, inona no hitatsika aminy? Neny Jesosy de zao tsy lay olombelona mpanotany mitany fa la endrik'Andriamanitra tokony ho vonjena ho aminy. Ary zay ny tian'ny tompo takatritsika rehefa manoloana amin'ny mpanototsika indraindray de zao avy hatrany dia mitsara. Raha vantany vao mitsara isika, raha vantany vao mieritreritra isika ny olo anankiray ho mpanota noho isika de izao efa manisy antsana sy elanelana sady mampisaraka aminy sy amitsika. Amin'ny fotoana itenenantsika manao hoe mpanota ianao, amin'ny fotoana itenenantsika manao hoe meloko ianao de zao efa misy tevana, efa misy antsana mampisaraka atsika amin'ny sady. Azay natonga ny Paoly eto ny teny manao hoe Jesosy tsy zay, Jesosy tonga tsy hanisy antsana amitsika sy izy fa ho tetezana mampifandray atsika sy izy ao amin'Andriamanitra. Noho zany zay mahatonga ny Paoly eto hoe meteza ho fianarana, meteza mianatra amin' Jesosy ka ny mahamaika tsy ny mijery ny tsy fahatanterahan'ny olona fa ny mijery la endrik'Andriamanitra ho aminy ka mahatonga atsika manana foantra manoloana ny mpanota. Mafy amitsika izany mandrakariva satria ahoana moa no ahavitatsika ny toetran'i Jesosy fa mianatra i Paoly, mianatra amin' Jesosy, mianatra ny fijerin'i Jesosy ny hafa,
mianatra ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny hafa. Zay mahatonga ny Paoly miteny zany eto amin'ny Timoty hoe enao anaka vavolombelon'ny tenin'Andriamanitra, vavolombelon'ny Kristy, mianara ny tompo amin'ny alalan'ny fahalemem-panahy. Aza maika hitsara fa ny fitsarana mampisaraka anao amin'ny mpiarabelona aminao. Meteza hianatra amin'ny Jesosy amin'ny fahalemem-panahy. Zany hoe raha mahita olona mpanoty ianao de zao tsy fahatezerana ny mendrika azy reny. Raha miara-miasa na mifanojina, mifanerasera amin'ny olona zay heverinao ho mpanoty ianao de zao aza mieritreritra azy reny ho fahavalo, fa eritrereto izy reny ho marary. Ny fahotana de aretina, ny fahotana de fatorana, ny fahotana de ratsy, areti-panahy. Ary satria marary izy de inona ny mendrika aminy? Fahatezerana ve? Tsia, fa inona? Fangorahana. Tahaky ny marary rehetra de zao fangorahana. Ka raha tojo olona voafatotra ianao, voafatotra ny fahotana am'izay ijerenao azy, asa voafatotra ny zava-mahadomelona ve? Voafatotry ny fitiavana herisetra ve? Voafatotry ny fo moratezitra ve? Voafatotry ny lafiny zavatra maro samihafa de izao inona ny mahasolomaso ijerenao azy? Fangorahana, satria marary izy. Jesosy nanoloana ny mpanota, nangoraka izy. Nanoloana any Zakaiosy Jesosy, nangoraka. Zakaiosy raha teo nangetaheta ny ho afaka. Zany revako malala amety indrindra ramasiny ty de te ametra-panontaniantsika hoe atao-poko ve Jesosy? Ny foko ve toy ny fon'ny Jesosy? Mangoraka ny mpanota fa tsy ny mitsara, mitondra azy eo am-potony azy fijalian'ny Kristy. Mety eritrerititsika mihina ka zany angamba tsy vitako kosa, zany tsy tratrako zany, tsia fianarana ny fiainana amin'ny Paoly. Fa ny fahatelo zay sady farany aseho amin'ny Paoly avatra amin'ny Timoty eto de izao manao hoe io toetra mahatoky amin'ny fanompony io de tsy toetra avy amin'ny olombelona tsy akory. Paoly zany eto de manazava amitsika manao hoe tandreminao tsara fa tsy hoe raha mazoto be amin'ny asa fanompona ianao, na mba mahavita zay mety ho tandrify anao amin'ny asa fanompona. Ny hoe tanteraka tsisy, fa am'izay mety ho vitanao zay nataonao, zay tandrify anao de zao aza mieritreritra ho ianao no navita azy. Fa Andriamanitra ny nanendry anao ka nahatonga anao ho mahatoky. Hoy izy amin'ny andininy faha-12, misaotra ny Kristy Jesosy tompo aho. Fa izy mihitsy ny nampahery aho, de nitefeny aho, namboariny aho, de nataony mahatoky ary nitendreno amin'ny fanompona. Zany hoe ity asa fanompona men'Andriamanitra antsika ity de zao efa nitefeny Andriamanitra isika mba havita ny asa fanompona. Asa fanompona izay tsy hoe ny fidintsika ihany, mazava ho azy misy ny safidy, fa notefena mihitsy isika mba hanaiky ho tafiditra ao anatin'izany asa fanompona no manin'Andriamanitra izany. Ny dikan'izany de fahasoavana ny asa fanompona. Raha mahavita an'ilay asa fanompona tsika de tsy afaka mirehare de manahoana loatra. Fa raha mahavita ilay asa fanompona isika, mby am'ilay asa fanompona isika, asa zay mety ho famirapiratany asa fanompona ny tanterahantsika na nampanaovin'Andriamanitra antsika, de hoy Paoly eto manazava amitsika manao hoe tandremo tsara fa Andriamanitra nanify, namboatra, nandamina ka nahatonga atsika ho mahatoky am'izany asa fanompona zany. Afaka malala zavatra roa lehibe ary ny votoatin'ity afatry Paoly ity. Voalohany de zao zava-dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga atsika voavela eloka. Fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga atsika afaka manahaka mianatra amin'ny Kristy. Fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika manatanteraka ny fanompona. Zany hoe izany rehetra zany de izao tsy vokatry ny fiazahantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra. Ary satria fitiavan'Andriamanitra de inona ny tokony ho ampon'ny olona zay vontony zany fitiavana sy fahasoavan'Andriamanitra zany? Fifaliana, fideranan'Andriamanitra. De aokara am'izao farany ny herinandro ho fiaina feno fifaliana sy fideranan'Andriamanitra ny tokotany be ny tontolo andronao am'ty farany ny herinandro ty. Fa ny faharoa de zao ny finoana. Ny finoana, ny fahasoavana tsy misaraka amin'ny finoana mihitsy. Ndao anao mieritreritra manao hoe za angena vela eloka, za zao stran'ny tompo, za novonjen'ny tompo, fa inona ny tokony ho ambadika izay? Finoana.
finoana manahoana moa, finoana fa tianao io Andriamanitra io, finoana fa na inona tsy nentina ataonao rehefa mibebaka ianao navelan'Andriamanitra. No zany de afaka malala aza misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny asany de voalovoalohany indrindra de zao, mampiditra fisalasalana ao anatinao, mampiditra fisalasalana ao anatintsika ny amin'ny hoe tian'Andriamanitra ve isika sa tsy tian'Andriamanitra, mampiditra fisalasalana ny ao anatintsika ny amin'ny hoe navelan'Andriamanitra ny helintsika sa tsy navelan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe amin'ny devoly de zao, rehefa misalasala ianao, rehefa tsy mitoraka amin'Andriamanitra ianao, zay alenao tsy mampaninina azy rehefa tsy any amin'ny Jesosy, zay inonao tsy mampaninina azy rehefa tsy Jesosy, zay ataonao tsy mampaninina azy rehefa tsy ny sitrapon'i Jesosy. No zany de zao, aza misalasala fa minoa ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ko anao zay mibebaka marina am'izao fotoana ny karemo zao de matoky fa navelan'Andriamanitra ny helikao, matoky fa tianao ny Andriamanitrao, minoa fa eo akaikinao izy mitantana sy miara-mandeha aminao. Vavaksika, Tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny soratra masina izay mampahery anay, mampifaly anay, mampiorona anay amin'ny finoana fa Andriamanitra mpamela heloka ianao. Andriamanitra famindram-po ianao, fahasoavana ianao, aza rehetra miantoraka aminao de sitranonao, avelanao heloka. Misaotra Tompo any amin'ity herinandro ray nomenao anay mifaranay ity, misaotra fa betsaka ny fitahinao, tsy takatry ny sainay ny famindram-ponao, lalina de lalina ny fahasoavanao. Misaotra Tompo fa eo akaiky ny mandrakariva ianao, mampahery anay, nanefy anay, nitaizanay ho matoky tamin'ny fanomponanao. Kehitriny Tompo, raha nisy nampalahelo anao nataonay de mifono zay Jesoly. Lehibe ny famindram-ponao de mifono zay. Fa ampaherezy kosa zay Jesoly ho mpanompo tianao, ampaherezy zay hanana fifaliana sy fiadanam-po, ampaherezy zay mba hianatra aminao, hanana fahalemem-panahy, fitiavana ny hafa, ampaherezy zay hiavao isan'andro. Tahiny tanindrazanay zay tianay sady tianao, tahiny tokantrano misy anay tsiray avy zay tianao, tahio ny mpiarabelona aminay, ireo namanay, ireo havanay zay tianao, tahio izy ireny Tompo, de manjaka ny fiainanay isan'andro ianao mba ho tsapanay fa sambatra izay manana anao, amin'ny anaranao Jesosy, amen.